Sotranareo manaraka tapaka ny 1950 atao amin'ny RPA miara-batoko. Tsiraikitra ny dinika santatra izay tokony hanomboka rahampitso. Dinika santatra izay saika ho tanterahana amin'ireo renivohim-paritany enina teo aloha ary tokony hanomanana ny dinika nasionaly nolazain'ny filohan'ny fahefanavon'ny tetezamita tao anatin'ny sorodalana napetrany fa amolavolana ny lalam-panorenana. Mbola ilana fandresen-dahatra ireo herivelona rehetra ity dinika santatra ity araka ny fanazavany ireo ray aman-dreniny mijoro izay mpikarakara izany mba hisiny ny marimaritra iraisana. Novana ho any amin'ireo distrika 520 no anatanterahana ity dinika santatra io amin'ny fotoana izay mbola tsy voafaritra na hemotra vokatra izany ny fanombohan'ny dinika nasionaly na ny feonam-be-pirenena izay nokasaina ho tanterahana ny alatsinainy ho avy izao. Filana malalana irena. Tsy hanomboka rahampitso araka ny tety andro napetraka ny fahefanavon'ny tetezamita sy ireo ray aman-dreniny mijoro ny dinika santatra hanomanana ny dinika nasionaly izay tokony hamolavolana ny lalam-pandrenana ny Repoblika Fahefatra. Mbola ao anatin'ny fandresen-dahatra ireo mpandray anjara avy amin'ny herivelona rehetra hisiny ny marimaritra iraisana ny fehi-kevitra hivoaka amin'ireo dinika ireo mpikarakara amin'izao fotoana izao. Nahatsapa fa mbola maro ireo fanatotosana ny sy fifandresen-dahatra atao amin'ireo akolafikery politika maro samihafa sy ny fiarahamonim-pirenena sy iraisam-pirenena. Mbola tsy voafaritra ny daty vaovao anatanterahana ity dinika ity na dia napetraka aza teny am-piandohana fa tokony vita mialoha amin'ny fetin'ny fahaleovantena ny dinika nasionaly. Ilaina araka nambaran'ireo ray aman-dreny mijoro izay mpikarakara ny aprindra sy ampilamina fahazon'ny malagasy rehetra maneho ny fahavononany amin'ny fiaraha-midinika. Tsy ireo renivohim-paritany teo aloha intsony araka izany no apetrahany ny dinika santatra. Atao eny amin'ny distrika 520 ny dinika santatra izay saika atao eo amin'ny renivohim-paritany teo aloha. Vokatra ity fampiemorana ny fotoana no tanterahana ny dinika santatra sy ny dinika nasionaly ity dia mbola ilaina ny dinika araka ny nambaran'ireo ray aman-dreny mijoro amin'ny fanatanterahana ireo sorodalana hafa. Isan'izany ny fitsapan-kevim-bahoaka momba ny lalam-pandrenana amin'ny faha 12 ny volana aogositra. Notapahan'ny vondrona Europeanina ny fanampianan'i Madagasikara, fanapahan-kevitra izay noraisin'ireo minisitra Europeanina ny vory tao Luxembourg androany. Ny tsy fanajana ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana nandritra ny fiovampitatanana ny tsanga ny 17 martsa 2024 no antony sy nandraisan'ny vondrona Europeanina izao fanapahan-kevitra izao araka ny voalazan'ny fanambarana navokany androany. Tsy naharesy lahatra ny vondrona Europeanina araka ny nambaran'izy ireo ny fanambaran'ny filohan'ny fahefanavon'ny tetezamita ny tsy rotsahana ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana manaraka. Ankoatr'izay ny tsy nahavitany ireo mpanao politika malagasy nahatihatra ny vahaolana momba ny fomba hitondrana ny tetezamita izay ny fanarahan'izy ireo tamin'ny taondasa. Aritra heritaona ity fampietoana ity ary ireo fanampiana ny andian'ny fahafolta ireo Europeanina ho an'ny fampandrosoana na ny didy amin'ny Fed no tena hiarany. Mahery ny 700 tapitrisa euro ny fanampiana tokony ho azon'i Madagasikara tao anatin'io didy amin'ny Fed io mandritra ny 5 taona. Ny fanamboaran-dalana no tena iompana ny fanampiana ho an'ny fampandrosoana avy amin'ny vondrona Europeanina izay. Tsy voakasika ity fampietoana ity anefa ireo fanampiana momba ny lafin'ny mahaolona sy ireo tetikasa miantraika mivantana any amin'ny vahoaka. Tao anatin'ny 5 taona dia tetikasa fitrandrahana renan-kibon'ny-tany lehibe 3 no misy eto Madagasikara. Ny farany amin'ireo dia ny fitrandrahana vy ataon'ireo sinoa any Soalala. Efa narotsaka ilay orinasa mpitrandraka any amin'ny banky FIB ny antsasaky ny $100,000 saran'ny fahazahoan-dalana hitrandraka izay nomeny ny fanjakana malagasy azy ireo. Ny tentina $20,000 ny vola ampiasain'ny sinoa amin'ny ity tetikasa ity. Nambaran'ny ministry ny arenan-kibon'ny-tany fa hitondra tombontsoa eo amin'ny sehatry ny toe-karena sy ny sehatra sosialy io fampiasam-bola io. Mirindra Rabarbelo. Raha voarakaraky ny tokony ho izy ny tety andro napetraka ilay orinasa sinoa izy koa hitrandraka vian'ny Soalala dia amin'ny taona 2024 izy ireo no hanomboka ny famokarana. Mandrapatonga an'izay fotoan'izay dia mitentina $500,000 tapitrisa ny vola ampiasain'ireo sinoa. Ao anatin'ny fampitomboana ny tombontsoa ny fanjakana malagasy sy ireo mpitrandraka dia isy ny fananganana oziny nanodina ireo vy mba hampiakarana ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Taloha amondrana fotsiny ny akora eto Madagasikara tsy misy zany valeur arak'izay. Ankehitriny kosa zany dia apetraka ny fonderie fanampanase miainga avy amin'ny terre concentré. Zany moa manomboka ny 20 any dia apetraka ny fonderie. Ankoatran'ireo asa izay hoentin'ity tetikasa ity dia hitondra fivoarana eo amin'ny lafiny sosialy ny fitrandrahana vy ao Soalala. Azo toby famokarana herinaratra 3 izay anana tanjaka 400 megawatt ity faritra ity. Herinaratra izay amahan'ny oran'ireo mponina ao Soalala amin'izao fotoana izao
satria amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 12 no mandeha ny jiro ao amin'ity tanàna ity. Ankoatr'izay ny fananganany SNOF foto-drafitrasa amoahana ny vokatra ao an-toerana. Fanamboarana lalana izay mirefy 120 km mampitohy an'ny Soalala sy Mahajanga, 20 km mampitohy an'ny Milina mankany amin'ny port. Mbola ao anatiny koa izany ny fanaovana port izay manana capacité 11 millions de tonnes par an. Amin'ny taona 17 dia vinavinaina tratra 8 tapitrisa taona ny vokatra vy ao Soalala. Tao ankarafantsika no nankalazana tamin'ny fomba ofisialy ny André Ratany ho an'ny tontolo iainana ny asabotsy lasa teo. Tao no niantsona farany ny caravane environnemental izay nokarakarain'ny ministeran'ny tontolo iainana rehefa avy ny tety tanàna eto amin'ny faritra Analamanga sy faritra Betsiboka ary Boeny. Tao anatin'ny efataona izao dia niena ny isan'ireo doro-tanety tao amin'ny valan-javaboary nankarafantsika. Antony izany ny farampin'ny fitaovana sy ny fahamatoran'ny fiara-miasa amin'ireo fokon'olona amin'ireo fokotany 7 manodidina ny valan-javaboary. Fanadihadina. Ny refy 5 alina sy 1 hektara ny valan-javaboary eto Ankarafantsika izay tantanin'ny Madagascar National Park. Sy ny arena misy ao aminy no nampalaza ity faritra ity teo aloha fa ny doro-tanety. Niena nefa ireo doro-tanety tao anatin'ny efataona ary tamin'ny valo sy 2 dia tsy nisy intsony izany. Efa manana ny paikady edina amin'ny moto na afo ny valan-javaboary. Manana fitaovana zaha eto, ny angady, ny saka manana tracteur anankiroa zahay. Any anaty alana dia nametrahana mihitsy impluvium zany hoe makiplasta mahazakatra any amin'ny 5000 litres. Dia raha ohatra any akaikin'ireny impluvium ireny le misy motra dia tonga avany dia tsy mila mitona rano intsony fa tonga dia sokafina le impluvium dia efa mitoka rano avao. Ireo bazy miisa 12 manodidina ny valan-javaboary dia samy manana ny fitaovana edina amin'ny afo avokoa. Ankoatran'ireo vondrom-bahoaka pasika dia miara-miasa amin'ny fokon'olona ny valan-javaboary Ankarafantsika amin'io ady amin'ny afo io. Isan'ny asa iandreketan'ireo fokon'olona ireo ny fanaovana tatamoto na aroafo. Irefy 70 km ireo aroafo vita hatramin'ny fiandohan'ny taona ary nofaranana ny domasy teo izany. Androanitsika dia nahita maso fa azo atao tsara ny miara-miasa iarovantsika ny ala. Ary matoa vita ny androany dia indrindrandrindra dia nareo fokon'olona na ny metanana, nareo fokon'olona na maliantso. Tsisy fahagagana azo andrasantsika amin'ny fiarovana tontolo iainana ratsy atsika. Andraikitra faharosan'ny valan-javaboary Ankarafantsika ny fampandrosoana ny faritra manodidina izay anokana ny atsasaky ny saram-pidirana sy ampahany amin'ny famatsiam-bola omen'ny banky Alemana momba ny fampandrosoana. Hoentina aminareo ao anatin'ny fitom-baovao fa mahery ny 520 tapitrisa ariary ny teti-bidin'ireo tetikasa tanterahan'ny komina Antananarivo renivohitra sy ny sehatra tsy miankina ao amin'ny boriboritany fahaenina. 20 hektara ny velaran'ireo faritra maitso atsarain'ny komina eto an-drenivohitra. Hovitaina mialohan'ny fetin'ny fahaleovantena ny ampahany betsaka amin'ireo asa ireo ary nanatanteraka atrikasa tany Mahajanga ny herinandro lasa teo ny ministeran'ny tontolo iainana. Fokotany 10 anatin'ny boriboritany fahaenina no nahazo tetikasan'ny arahan'ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ny sehatra tsy miankina hatramin'ny taona 2024. Fanamboarana foto-drafitrasa vaovao sy fanarenana foto-drafitrasa simba ny fantohan'ireo tetikasa ireo. Mahery ny 520 tapitrisa ariary ny teti-bidin'ny asa rehetra. Ny fitopolo isan-jato ny asa no efa vita tanteraka amin'izao fotoana izao ary efa andalam-pamitana ny ambiny ny komina. Miroso amin'ny fanamboaran'ireo faritra maitso mirefy 20 hektara eto Antananarivo renivohitra ny komina amin'izao fotoana izao. Isan'izany ity zaridaina eto Mahamasina ity izay ametrahana seza sy lalankely hialana amin'ny fanisahan'ny mpandalo ireo voninkazo. Ankoatra ny faritra maitso dia avaozana ny rindrina ao anatin'ny tonelina Boda ary novelomina ny marquage au sol amin'ireo arabe eto an-drenivohitra. Ny mpiasan'ny komina no misahan'ireo asa fanatsarana rehetra ireo ary hoezahan'ny komina hovitaina mialohan'ny fetin'ny fahaleovantena ny ampahany betsaka amin'ireo asa ireo. Eo andalam-pamaranana ny tahirin-kevitra mirakitra ny ady amin'ny fahasimbany ala i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tahirin-kevitra no manana ny REDD na paikady entina ampihenana ny